Zay ny hoan'ny taranja baolina kitra ivadika ho an'ny taranja volleyball kosa indray sika anisan'ny teraka resabe no mikasika ny olana hantranga ho an'ny ekipan'ny AS Tiavo eo amin'izay taranja volleyball izay. Nitrangana olana tokoa ny lalao famarana fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara teo amin'izay taranja volleyball sakajy lehilahy izay nikatrohany zareo avy eo amin'ny gendarmerie sy ny AS Tiavo avy an'ny Fianaratsoa tao amin'ny tie break moa no nitrangan'ny olana naneo ny alahelo ny ary zareo avy eo amin'ny ekipan'ny AS Tiavo izay natsiaro tena ho voatsindry any tao amin'ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fédération tamin'ity lalao famarana ity mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny mpilalao avy eo amin'ny AS Tiavo sy ny mpanazatra azy ireo. Voavita ny baolina zany dia nandray fanapahan-kevitra ny fédération izay marina eto fa président de fédération sy ny DTN nanapa-kevitra an'ilay izy hoe izay fanapahan-kevitra farany fa ho averina ny baolina avancé CCOI. Kinanjo nefa ny agaganay rehefa tonga amin'izao fotoana izao satria nandray décision ny fédération zany décision izay tena hoe ao amin'ny lafiny teknika zany nanapahany-hevitra tsy fantatra moa na ny DTN na izy no tokony mandray an'izany décision zany fa dia niraisin'ny présidente ilay izy. Dia zavatra navoaka officiellement zany amin'izao dia hoe omena ny gendarme coupe. Indray moa zany sy le hoe problème le coupe ny gendarme no tena problème anay fa mba mangataka zany zay fanazavana hoe ahoana no natonga an'ilay izy hoe tonga dia manapa-kevitra zareo omena ny gendarme coupe nefa tsy nisy fampiantsoana zany any club rotonta marina eto zany fa zay dia tsy mahafantatra ny ninona hatramin'izao fa dia honihony sy ohatran'izany no heninay hoe omena ny gendarme hono ny coupe. Ka wapitako amin'ny capitaine d'équipe sy ny coach any angambany ilazany marimarina ny zavatra tena nisy. Raha ny zava-misy tany Fianaratsoa no resahana dia tsy tanteraka hatramin'ny farany zany ny finale araky nefa henontsika tany Tuliara araky nefa henontsika zany hoe tsy vita hatramin'ny farany ny baolina noho ny erreur d'arbitrage zay zany no nahatonga an'ilay hoe refus de jouer Tiavo izay io zany no entin'ny fédération nandraisana fanapahan-kevitra hoe nisy nanao refus de jouer ny Tiavo. Tao anatin'izay nefa misy réserve nataonay ihany tao anatiny nanazavana hoe inona moa no nahatonga an'ilay AS Tiavo nanao le refus de jouer satria ny antony zany dia nisy teo amin'ny score 8-9 dia nisy faute de position zany nitsofiny teo amin'ny arbitre de table nefa mariany eto fa ny position teo ambony terrain nefa dia ny deuxième arbitre no napetraka anay teo ambony kianja dia teo zany no nisin'le disadisa satria tsy nanaiky zany ny AS Tiavo amin'le décision ndraisin'ny arbitre satria ny arbitre zany tsy nitovy hevitra dia nangataka moa ny AS Tiavo tamin'izay hoe ataovy double faute le izy dia tsy nanaiky moa ny gendarmerie izay mpifanandrona taminay sy ny arbitre. Mariana eto koa zany fa tany an-toerana dia efa nanaiky ny arbitre fa nisy adisoana zareo magaga nefa amin'izao fotoana izao ny arbitre indray miteny fa tsy nisy adisoana indray izy dia ny décision fédération zany dia niainga tamin'ny rapport ny arbitre sy ny feu de match. Raha tsy ahivana amintsika nefa ny feu de match dia nijanona teo amin'ny score 8-10 dikan'izany 8-10 zany tsy mbola vita zany ny baolina raha ny tokony izy raha ohatra ka disqualifié na hoe ny forfait ny équipe ny Tiavo tokony mifaraniny hatramin'ny farany feu de match nitaperiny zany ny baolina fa tsy najana teo amin'ny score 8.